fa tsy manana juridique ry Jakoba. Tamin'izy nanjanaka zany zay, izy nanjanaka an'le tany no mahatonga an'izay manao zay. Dia mety fahitana azy hoe pasteur ara-baiboly, zany hoe arahana ny lojika mihitsy zany le baiboly. Mety tena voatanan'ny Israely ve io tany misy azy zao io, satria izy io tamin'ny andron'ny Ezipta tanina taloha tamin'ny Farao, tsy haiko ny tany aloha tany na tamin'ny Nebokadnezara, tsy fantatro tsony ny toerana nazahoan'ny David anazy, moa za moa tsy teolojiana pasteur tsy mahay baiboly, efa nisy fotoana hoe baby andro zalareo ary efa tena potika tanteraka mihitsy ny ary izy. Raha ny tantara baiboly ny jerena dia Égypte ny première puissance mondiale historiquement bibliquement Égypte tarihan'ny Farao, dia Juda tarihan'ny David, dia potehan'ny Nebokadnezara Juda, dia lasa Babylone, potehan'ny Médiane sy ny Persianina Babylone, dia potehan'ny Grika tamin'ny alalan'ny Grika Grika indray no mitondro, dia potehan'ny Romanina Grika, dia Romanina no nanjanaka nomboka tamin'ny Jesosy nakaty tany tena tonga Jesosy dia ny Romanina. Tsika zao zany miandro ny fanjakana fahafito, satria dominant manjanaka teto zany ara-tafika, ara-ekônomia, ara-pivavahana. Zay nisy tamin'izay ara-tafika zany tamin'ny Egyptianina, ara-tafika sady ara-pivavahana, satria zanak'Israely no mivabo dia nivavaka tamin'ny Andriamanitra ny Egyptianina ny ombilavolamena sady zavatra vitsika hatrany hatramin'izao mbola mipaika aty amin'ny hafa firenena rehetra ny filozofia grek, ny kolotsaina grika, ary hatramin'izao ny fivavahana romanina manjanaka amin'ny tirana katolika. Miandro zany tsika zao ny 7e puissance mondiale. voasoratra ve zay pasteur? Io 7e puissance mondiale io izao andandrasana zao te-aka an'io daholo ny olona, ao anatin'izany ny fijerenany Jesosy Kristy tompo. Nametraka fanontaniana hoe mety ho avitry ny jiosiany ve ny Israely, ny firenena rehetra hiady an'io Jerosalema io, hiady an'io Jerosalema io. Mampatanjaka ny Israely ange dia eo ihany ny fisainany, ny fahaizany, fa mananjanaka miparitaka amin'ny hafa firenena ry zareo. Ohatra ny hoe misy jiosy Allemanina, jiosy Allemanina, jiosy Amerikanina, jiosy Frantsay, nge Sarkozy niarahaba ny jiosy Frantsay, dia rehefa ny elita Frantsay PDB ny jiosy, ny elita Allemand, ny elita Amerikanina, ny any amin'ny finance, any amin'ny tafika, ny savant, PDB izy ireo, ary condamné ireo firenen'ireo hiaraka amin'ny jiosy noho ny rahan'ireo izay ataontsika hoe métissé zany ary zareo, ka hifangongo amin'ny Israely daholo ny olona. Ny baiboly anefa tsy mitarika ny olona ho an'ny Israely ara-bateny intsony, fa hibanjina amin'ny Jerosalema vaovao, ary ateraka indray ny olona vao mahazo miditra n'ilay Jerosalema vaovao, fa tsy any amin'ny Jerosalema zao intsony. Ity baiboly ity no lalana miditra ny amin'izay, fa ireo zany dia hiady foana. Raha mamatsika zao ny Zakaria 4:4 dia ny andininy voalohany sy ny faharoa zao dia mivaky toy izao manao hoe indro isy andron'i Jehova ho avy ka nibabo aminao ho zaraina eo ampovoany, ary angonina ny jempolisy rehetra amely any Jerosalema dia ho afaka ny tanàna, ka horobaina ny trano ary ho saviana ny vehivavy, ary ny antsasaky ny tanàna dia ho lasa kibabo, fa ny vahoaka sisa dia ho fongorona avokoa amin'ny tany. Firenena rehetra ty Jesosy efa naminany anefa fa ho rava ny tany sy ny lanitra, naminany indray izy fa tsy rava ny lanitra fa tempoly Jerosalema iara-baky teny tamin'ny taona 70 potehan'ny Romanina ny tempoly, rava ny mahajiosy ny jiosy. Fa ity zany raha fijery ny mpandinika baiboly izy zany tsy mbola le faharavan'ny tempoly ta Jerosalema zany efa amin'ny Zakaria pasteur hafa satria jempolisy rehetra, fa le tonga tao amin'ny tempoly Jerosalema le dia Romanina tsy voalaza ny Daniel, fa lavo izy dia anapotika an'io voalaza ny Jesosy. Fity zany ohatrohatran'izao, ary zanaky Ismaely io Iran volalana amin'izany miaraba amin'ito matonga ny iranianina manangana n'ireo fitaovam-piadiana mahery vaiky ireo simika dia ho anapotehana ny Israely fotsiny, fa tsy hiady amin'ny sinoa izy na hiady amin'ny frantsay izy fa Israely fotsiny. Inona ny anton'izay pasteur? No le firazanana le taranaka reo zany sy le anjakana ny toeran'io. Fa inona loatra dia tena ao no mahatonga ny hoe hidivana izy io, inona ny tena hoe misy arena ambanin'ny tany dia eo pasteur? Mavokatra be mbola ohatrany taloha mihitsy ve le hoe ka nanita hoe ambolonareo dia io vokatra dia tena
ampy mandritry ny taona ny vokatra mbola tanteraka ve zany teny zany amin'izao aloha raha jerena maha-firenena dia tsisy mahasamy hafa ny jiosy amin'ny firenena ohatra hoe Maroc azonao ny paoman'ny Maroc nge mitovy amin'ny paoman'ny jiosy samy ngezabe sady mamy fa misy an'le ten'Andriamanitra ty mampiraikiraiky ny ten'Andriamanitra indraindray tsy manana pétrole koa tsy dia manana zay le tiako tenenina mihitsy Tananarivo nge mbola lehibe ny Jerosalem azonao fa ilay heriny ten'Andriamanitra hoe tao tenen'Andriamanitra dia tao azonao ary tsy afaka ao zay hoe fa ndravana ny tempolin'ny Jerosalem dia solona ny mosquée-nao mary zao mosquée-nao zao mbola ao tamin'izao ary mbola rafitra ny ady sonandro sisy tany zany vai korotana foana korotana foana ka zay na tonga ny tompo nampitodika ny olona ny Jerosalema vaovao sy ao amin'ny Jesosy Kristy hoe tsy ao amin'ny Jerosalema an'Israely tsony ny dian'ny masontsika fa any Jerosalema vaovao amin'ny alala ny baiboly sy ny finoana ny baiboly izay milaza ny Jerosalema an'Israely taloha zao io ihany no milaza ny Jerosalema vaovao fa tsisy afaka makany Jerosalema vaovao raha tsy ateraka indray amin'rano sy ny fanahy ny finoana ny Jesosy Kristy izay mpamonjy ny jiosy sady mpamonjy ny hafa-firenena Andriamanitra ny jiosy ihany va izy tsia Andriamanitra ny hafa-firenena koa ary raha ihany no lalana hitondrana ny jiosy na ny hafa-firenena dia zao toritsika eto Madagasikara zao dia mety tanteraka amin'ny teny fikasana mihitsy ve zany hoe malagasy pasteur mety hitovy anjara amin'ny zareo jiosy reo satria le mitovy anjara ny farany amin'ny farany fa izao aloha zay mbola tsy fa zao mitovy anjara koa raha mibebaka ny jiosy sy ny malagasy ateraky ny rano sy ny fanahy dia samy atao batisa ho an'ny Kristy samy mandray batisa ny fanamasina samy manana fanomezam-pahasoavana mandeha amin'ny lalam-pahamarina sy fahamasina miandry amin'ilay fananganananaka amin'ny fotoanany satria ny problema beke faly dia zao e raha nanoratra ny epistily Paoly dia ampisaraka tsara ny fivavahana jodaisme sy ny kristianisme isaorany apôstoly d'opportunité napetraky ny tompo tamin'ny Petera sy ny namany baiko hoe mandehana ny firenena rehetra tsy nandeha reo tsy nandeha izy voasaka ny tsy fahaizan'ny teny hafa-firenena voasaka ny complexe d'infériorité sa de supériorité satria tsy dia nianatra loatra zareo dia nivangombo tao Jerosalema foana ny fivavahana kristianisme dia voatery ny tompo nitady olona dia nahita amin'ny Paoly zay tena avanana amin'ny Torah dia iny ny convertissena par la grâce de Dieu dia converti Paoly dia nandray fanamasiny Paoly dia nampianarina tany Oreba dia nampianarina ny mpiladan-tsara fenona hery ny fanamasina teny fagagana dia lasa nakany amin'ny izy no vagavagana izy no tetezany ty filadan-tsara ty frenjimplisa ka io epistily io hoe romanina corinthiana philippiens dia fanazavana ny Jesosy Kristy ho an'ny jentlisy sy fampitandremana ny jentlisa tsy aroaro amin'ny jodaisma zay tsy mino ny Jesosy tsy mino ny Jesosy zay io ka mitovy anjara mitovy ny lalana ny soritany vavakitsika kely fa arina alefa amin'ny romanina toko farasivy zao no lazay ao amin'ny efatra sambely folo manao hoe ahoana ary no lazaitsika misy tsy fahamarinana va avy amin'Andriamanitra sanatria zany fa ho izy tao Mosesy izao iandra zay antrako ary amindra fo amin'izay amindrako fo ka dia tsy avy amin'izay miazaka tsy avy amin'izay manirina zay miazakazaka fa avy amin'Andriamanitra zay miandra ny jiosy ny faly tena tezitra amin'ny jentlisy hoe ahoana ahafahany jentlisy mivavaka amin'ny ave azonao fa tsy mahazo mivavaka amin'Andriamanitra nela tsy forana jentlisy nefa tsy mifoha fa atao batisa ny fo ny forana ny baiboly tezitra ny jiosy dia nandefa nyreo karazany zavatra rehetra fa tsy forana reo ohatrany hoe monopole ny jiosy le izy dia nampianatra mihitsy ny baiboly fa ny famorana nofo dia passeport idirana ao Israely fotsiny fa famorana fo dia batisa ny fivavahana ho famelan'ny keloka sy ny batisa ny fanamasina moan'ny Jerosalema ary io azo ny jentilisa moramora satria finoana nandrazany jentilisa azy dia
izay filazantsara zay no nentina tatentsika ka mitovy ny lala ny famonjena ho an'ny jiosy ny jiosy mitovy ny fanomeza-pahasoavana mitovy ny fiainany mandrakizay jerosalema vaovao paradisa ray elo anankiray ho an'izay overina jiosy na tekrisy le very any ka ny jiosy koa zany ohatra ny tsy rasisme kely rasista ny jiosy